Miarabantsika tsirairay avindray amin'ity alakamisy maraina fa 5 volana oktobra ty amin'nisotro an'Andriamanitra isika noho ny famondrampony sy ny fitiavana izay aposany amintsika mandrakariva ny rariana dia mba anaiky asan'ny fanahy masina hatrany isika mba hampitombo ny fifandraisantsika amin'ilay naharytsika. Ilohan'ny tirantsika mofinaina an'io dia hivavakisika. Tompo-Andriamanitra tsara indrindra filosorana anao hatrany izay ianao izay manisy soa anay mandrakariva ary mitarika anay amin'ny tsara indrindra. Mangataka aminao izahay mba haminja fo aminay ary ihany koa hanala ny tsy fahatomombanana, tsy fahamarinana ary ihany koa eny fa na dia ny tsy fahasalamana misy aminay aza. Mitenena Tompo fa voniko iainanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe loharan'ny fahafapo rehetra. Nalaina amin'ny Salamy fa 9:1-12 manao hoe fahavokisam-pifaliana ho eo anatrehanao ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Ny fitopy-vavahana no lehibe indrindra amin'izay mety ho endrika fanabeazana rehetra ao amin'ny sekolin'ny tokantranontsika. Ampahamatorana sy fanajana lehibe indrindra ny tokony hanatanterahana an'izany. Kanefa aoka ho fotoana feno fahafinaretana arak'izay azo atao koa. Aoka tsy atao lava loatra ka manjary mandreraka raha tafapetraka ao an-tsain'ny tanora mantsy io fahatsapana io dia ahatonga azy ireo handray ny fivavahana ho tsy misy aina sy tsy mahaliana ary maro amin'izy ireo no voatarika natevin-darana amin'ny fahavalo. Kanefa raha nampianarina tsara araka ny tokony ho izy dia ny fitahiana ho an'izao tontolo izao sy ny ho an'ny fiangonana ireo tanora ireo. Ny fivoriana rehefa sabata, ny fitopy-vavahana maraina sy hariva na ao am-piangonana izany na ao an-tokantrano raha tsy voalamy ampahendrena sy velombelomy fanahin'Andriamanitra dia ho tonga fombafomba mahasorena, tsy manintona ary mahavesatra indrindra ho an'ny tanora. Raha oharina amin'ny fitopy-pianarana rehetra ny tsekoly, tokony hampiray mifotsika amin'Andriamanitra amin'ny fahatorana maharitra amin'ny fiaraha-mivavaka. Ny fanekenan'ny Kristy ampahay-be masy amin'ny kafanam-po, ny fanehoanany hamoram-panahy, ny fanetretenany sy ny fitiavany eo amin'ny toetrantsika dia mbaby ny hafa noho ny hakanton'ny fahamasinana. Tokony aseho amin'ny mahaloharan'ny fahafinaretana sy fahafanam-po-mariny Kristy, ilay mpanome zava-tsoa sy tanteraka rehetra, ilay tompon'ny fitahiana rehetra, ilay ifatohan'ny fanantenantsika rehetra, ny fiainana mandrakizay, ilay notsongaina tamin'ny alinalina, ilay tena mahateo tia avokoa. Isaky ny fitopy-vavahana dia aoka hiseho amin'ny tena hakanto marina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifaliana avy amin'ny fanandramana kristianina. Aseho amin'ny hampanasitrana na retim-po-mpahotana rehetra Kristy mpamonjy. Mba tanteraka izany dia aoka hialana izay rehetra mety ho fikomiana, fanoloran-tena amin'ny fotsotra sy mahatoky, izany no tena ilaina. Zava-dehibe tokoa ny ananan'ny mpampianatra fanampo sy famasiana-piainana. Misy ero antsika amin'izany raha tiantsika misy fahasoavana ho antsika, ao raha sitrakitsika ihany koa izany. Miandry hamaly ny fangatantsika ny fanahy masina raha lehibe indrindra izay mifanaraka amin'ny lanjan'ny zavatra angatantsika ny faniriantsika an'izany. Dia izany teny izany eny toetra ao am-ponao mandrakariva ary koa raha tsy dia mpanao fitopy-vavahana ao an-trano ianao dia asaiko hitanao an'izany ao an-tokantrano ao amin'ny fotoana izay maha-eo ny rehetra. Tsy tokony atao lava tokoa kanefa tokony atao mahaliana ary mampizara sy mampitombo ny fitiavan'Andriamanitra. Dia eo aminao izany teny izany tombo hery mandrakariva ny ianao ary aoka hijoro mandrakariva ny alitara ao an-tokantrano. I Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra ao mbola misaotra anao
mitory fitiavana anay sy manampy mba hahafahanay miambina. Tompo mangataka fanainao masina izay mba hiasany ao atokantranonay tsirairay avy, ka ho tokantrano feno fanantenana ny tokantranonay, tokantrano feno fitiavana ary hijoreonao satria ianao ihany koa dia efa natsoinay mba hiara-mipetraka aminay. Da io nisa tokantrano tsirairay avy, da io nisa mahatan'olona tsirairay avy ary akoho taratry ny fitiavanao ny fisinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.